tena lehibe ho ahy indray miaraka aminareo amty hariva ity ary manolotra ny araba ho anareo rehetra isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ihany koa ao amankatsika trany aniny tompo amin'ny alalan'izao afatra hitako izao ka nomeanao anome anareo fanafahana sy fanasitranana lehibe izy azon'Andriamanitra marinina sy tanterana eo aminao tokoa zany teny ataoko izany raha mino anao araky ny fanamarako tamin'ny heriny olo toizantsika ny fanazavana kasany amin'ny fanaratsy matonga ny olona hiara-fanikiliana sy alan'ny olona tsahoatsahoana foana tsy olona iray na olona roa no matsapa-tena fa mandalo fiaina tak'izany fa olona marobe mihitsy anazava aminareo mahakasika an'izany aho amty hariva ity ny tanjon'ny fanazavana mba tonga anao afantatra ny marina mikasany am'izao fankalan'ny olona anao tsahoatsahoana izao mila fantatrao mantsy ny marina mba tsy ho ratsy fijery ny hafa ianao mba tsy anana fo maloty ihany koa malohanaandreo fietsika hafahafa ataon'ny olona aminao aorina fampianarany indray dia anao vavaka fanafana ho anao vavaka fanafana ho anareo ny tenako noho zany minosady ianao fa zao no andro ny tompo anao andro natokany amonjena sy anafananao malohanaandreo zavatra ratsy mahazo anao natao andresy ianao tompoko ao marina za tena ambarako aminareo zany natao andresy ianao averiko indray hitondra fanazavana aminareo mikasany amin'ny fisina fanaratsy matonga ny olona hiara fanikiliana ny tenako am'izao arivo izao fa miloha zany mbola lokana fotoana anaovana vavaka aloha isika atao hiaraka anao vavaka isika raha io lay tsy to lay magaga ianao omena voninahitra anao androany apetrako milatananao aza ty fotoana androany ity zao afatra etiko zao isy fetraikany amin'ny olona ka reo herina demony nanilikiliky nanositosika miala amin'ny anaran'i Jesosy ary ny zavatra ratsy efa netiny teo aloha foana amin'ny anaran'i Jesosy ary tsofoko rano ho fiainana vaovao reo fiainandreo olona zay manaraka zao fandarana izao sotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoko ataoko fa efa voniny indray ianao am'izao ry zao anaraka ny afatra avy amin'Andriamanitra zay etiko ry havana malala ry mpiano ajaina tsonohono na resaka fotsiny filazana fa misy fanaratsy fa tena misy mihitsy zany fanaratsy zany ahoana ho voalazany baiboly hoy izy ao amin'ny Efesana toko faha 1:20 fa isika tsy mitolona amin'ny hofamandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy ampatraka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra araky io teny io misy fanaratsy ary zany fanaratsy zany no fahavalontsika zanak'olombelona velony eto ambony tany ry zareo no fotry ny ratsy rehetra misy eto ambony tany sy eo amin'ny olona araky io teny efa novakina io dia eny amin'ny rivotra no misy azy tsy misy toerana tsy ahitana fanaratsy zany eto ambony tany misy amizy reny azy no efa tafiditra ao anatin'ny olona mihitsy ka mahatonga an'le olona lasa manana olana tsy avahana matetika anisan'ireo fanaratsy tafiditra sy nazy toerana ao anatin'ny olona ny fanaratsy mahatonga ny olona alan'ny olona tsahoatsahoana anazava aminareo mikasany am'izany ao araky ny fanambarako tamin'ny heriny tsy vitsy amin'ny olona no misy anty karazana fanaratsy raha ity zay mitoetra ao anatiny ary zany fanaratsy mbola mitoetra ao am'izany no fotry ny olana mahazo azy fotra mahatonga azy hiara fanikiliana sy alan'ny olona tsahoatsahoana ohatra eo anefa fianakaviana tsy fantany ary tsy hainy hoe fa maninona izy no alan'ny olona fotsiny am'izao inona no ratsy nataony ka mahatonga ny olona manaratsy azy manakina azy maneso azy manao tsinitsinina azy ary mihevitra azy toy ny tsy fianakaviana mihitsy azy tsy vitsy amin'ny olona no mahatsapa fiaina tak'izany hoy ny sasany satria mantra sy mavomavo ve zahay dia ala fianakaviana manana ny ampy mety marina ihany angambo zany kanefa tsy teny izay loatra no fototra fa lay fanaratsy mihitsy no ao ambadika zany rehetra zany dia le fanaratsy mitona ny olona anilika anao misy tantarana fianakaviana ray lazaiko anareo ity telo mianadary zareo no mpiray-tampo averiko indray hoe telo mianadary zareo no mpiray-tampo samy efa nanambady avokoa izy ireo ary samy manana ny tokantranony avy ary samy efa niteraka maromaro ihany koa izy ireo fa izao
ny ray am'ireo mpiray-tampo telo reo dia ala fianakaviana rehetra ary alany hatramy zanany naterany mihitsy azy. Tsy hoe nisy zavatra ratsy nataony na nisy toetra ratsy nasehony fa izay ala fianakaviana fotsiny am'izao ry zareo. Raha misy zavatra iarana manapaka ao amin'ny fianakaviana, tsy mba ilazana reto fianakaviana na ilika ireto. Raha miara milalao ny zanaky mpiray-tampo dia hiatakatana fotsiny am'izao zanak'ilay iara-fanikiliana. Tsy resany intsony ny esoeso teny sy ny teny ratsy atao aminy ary ny opa atao am'ilay ankizy. Ndre mandeha azy maty ny rainy reto telo mianadahy reto. Fa izao tsy mba nilazana zany akory reto fianakaviana iara-fanikiliana ireto. Mifanakaikitrandro zareo fa tsy mba ilazana akory izy. Gaga fotsiny reto fianakaviana voilika ireto hoe fa misinona ho amin'ny dada sy mama ao no mivezivezy miaka-midina ny tohatra ranona sy ranona ary ny zanaky zareo. Zanaky mpiray-tampo aminy zany lazainy zany. Fa misinona antanina ry zareo tsy misy mamaly. Efa hariva be vao fantatra hoe maty dada, kanefa dia olona mifanolobodiriana zao ry zareo. Tahaka zany zava-misy misimoseo raha mbola mitoetra eo amin'ny olona na mbola mitoetra ao amin'ny fianakaviany iray ny fanampanikilika. Tena mafy sy mampahonena indraindray ny mieritreritra an'izany. Amataona no niara fanikiliana toy zany reto fianakaviana voilika ireto. Tena mampahory sy mampijaly ary makarary fo ny zavatra ratsy entin'ny fanahy mpanikilika. Fa deraina ny tompo ny havana malalo, deraina ny tompo. Taona vitsivitsy ateoriana nanolotra ny fiainany ho an' Jesosy reto fianakaviana niara fanikiliana ireto. Ary lasa olona tena mpivavaka be mihitsy ry zareo. Niova fo ary tonga olo-baovao. Kanefa na de zany azy de mbola tsy niova ny tantara. Mbola nitohy foana ny fanikiliana sy ny fankalan'ny fianakaviana azy reo. Indrindra moa fa rehefa lasa mpivavaka dia esoeso teny tsy misy tahaka zany, miakatra vela ho any an-danitra very tena sisa. Mbola mitony tantara satria mbola nitoetra tao aminy le fanaratsy mahatonga azy reo ala ny olona tsahoatsahoana. Ry mpiany malala, tsara be ny tikana nataony reto fianakaviana niara fanenjena ireto. Zava-dehibe ny ninony an' Jesosy mpamonjy, fa ny olona ifanaratsy tsy mbola voaroka de mitony ny fanenjeny ny havany azy reo. Nitony ny faniliana azy reo toy ny tsy fianakaviana rakibo. Ary anisan'ny olana nianjata am'reto fianakaviana na ilikiliky ny havany reto de izao. Tsy vitany hoe na iliky ny hava fotsiny, fa zay rehetra nataon'izy mianakavy de nandamoka trano any ka lasa olona miamantra. Zany ny fiainan'ny zareo. Tsapany reto fianakaviana reto tamin'ny alalan'ny toroteny eny ny azy. Tsapany reto fianakaviana reto iaho tamin'ny alalan'ny toroteny eny ny sofiny. Fa nisy fanaratsy nitoetra teo amin'izy mianakavy ka natonga ny havany nankala azy reo tsahoatsahoana. Noho zany nataony vavaka fanafahana, de le vavaka entina mandroka sy manala ny fanaratsy tsy eo amin'ny itsony. Tsy ela akory tahorina zany. Tsapany reto fianakaviana reto fa noafan'Andriamanitra tokory zareo. Tsapany hoy noafan'Andriamanitra zareo satria lasa niova vetivety teo ny fifandraisany tamin'ireo mpiray-tampo aminy. Lasa mifampiaraba zareo mpiray-tampo. Lasa mifampitsikitsiky. Fa tena nagaga de ity. Taona vitsivitsy teoriana. Rehefa misy ny fivoriam-panakavy de tsy mety le fivoriana ary tsy mahafinaritra raha tsy présent eo reto fianakaviana niarana fanikiliana fahiny reto. Lasa olona jaina ary zareo tateoriana. Zavatra tsy nampozony zareo mihitsy ny famonjena nataon'Andriamanitra ho azy reo. Zava-nisy ity tantarako aminareo ity. Taorinany nanolorany reto fianakaviana niarana fanikiliana ireto ny fiainany ho an' Jesosy. Taorinany fanapahan-kevitra hoe ho an' Jesosy isika. Ary taorinany nandroana le fanaratsy nitoetra teo aminy mba hiala aminy. De zao ny zavatra nisy ary zavatra tsy nampoziny. Namangy andreto mpiray-tampo tamin'ireo ray aman-dreniny taona vaovao reo janaky ny olona volikilika teo aloha reto. Gaga be ry zareo tam'izany. Gaga be lay mpamangy. Gaga satria tsy hoe
fa nisinina na nisinina fa nitomany fotsiny teo le olona novangina ary noraisin'ny tsara to re olona tsy foina sy olona tena tiana reto ankizy namangy tsy mbola nitafetsika to zany avy am'reto avany reto ankizy volikilika fahiny raha tsy tamin'io andro io avy aizy zany rehetra zany mpiany malalo ny valiny de zao satria efa nanotena ho an' Jesosy ry zareo ary le fanaratsy fotra natoka azy reo alan'ny olona tsahoatsahoana efa voaroka sady efa niala ihany koa am'izao taona misy atsika izao tena hafa mihitsy ny toerana nametranyreto olona mpanilikika ireto andreo avany na ilika fahiny lasa olona miaja amy fianakaviana ry zareo tsy fivoriany itsony fivoriany mpianakavy raha misy olona tsy toka am'reto fianakaviana volikilika fahiny reto de raina ny tompo hoy aho mitsy matoky aho fa mazava aminao aminareo ny fomba fiasa fanaratsy raha mbola mazo toerana eo amin'ny olona ny fanaratsy tondra fanikiliana noho zany anjaranao ny mandinika tsara ny mombanao sy ny momba anareo menakavy sola ka nisandre olona mbola voafatra ianao voafatra fanaratsy zay matokanao alan'ny olona tsahoatsahoana ianao na ianareo menakavy mampijaly sy mampahory eny fanaratsy ajalitsika hatreo aloha zay etapa voalohany zay fanaraka ira iraisika aorina ny hira de ho toizina indray ny fampianarana mahereza daholo tompoko Izy efa elabe tsy niove izy mikarakara tsara ove tsy manary anao tsy ove tsy manary anao tsy ove izy efa elabe tsy niove izy mikarakara tsara ove tsy manary anao tsy ove hitany anao raha tojo ady sarotro hitany lokony fiainanao raha vao maloke tsy fohiny tanany fa mafontsay tsy manary anao tsy ove hitany anao raha tojo ady sarotro hitany lokony fiainanao raha vao maloke tsy fohiny tanany fa mafontsay tsy manary anao tsy ove tsy manary anao tsy ove izy efa elabe tsy niove izy mikarakara tsara ove tsy manary anao tsy ove matoky istrianao tsy mbola nanary anao na fomba zany le tena matoky istrianao tsy mbola nanary anao andovano fiainana mandraiky zay
mahita vaolana tsony amin'ny fiainana. Dia tahaka nanakafan'Andriamanitra ny ranomasina mena no entinao hamakivaky indray zany fiainana zany. Tsy mbola nanary ianao zany jiaby. Tsy mbola nanary ianao zany jiaby. Misaotra teknisany isika no Zaira nalefa teo zay. Hoy aho aminareo mpanaraka zao fandarana izao. Tianareo ny tompo. Tia mody sy tia hanafaka anareo hatrany hatrany izy. Tia nasitrana sy tia ny olana misy eo anao ihany koa ny tompo. Fanampiny, tsy misy fizahatavan'olona ao amin'Andriamanitra. Fa samy olona tiany avokoa isika rehetra. Tiany avokoa isika rehetra satria efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Ary efa nandatsaka ny rany ihany koa izy. Tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olo-tokana na ho an'ny olombitsy zany fahafatesany Jesosy na rana nalatsaka izany fa natao ho an'ny olona rehetra. Ao anao ny Baiboly ao amin'ny Romana 5:9 hoy izy: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoto isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary ny pirofo iray entina milatsa fa olona tian'Andriamanitra isika zanak'olombelona dia ity: tsy ny fanatsika ihany no tiany avotana sy omena fitsarana mandrakizay, fa ny momba antsika rehetra mihitsy, indrindra fa amin'ny maha olombelona antsika. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mamela ny elokao, ny mamonjy fanahinao, ary ny manaiky anao ho isan'ny olona voavody. Fa zava-dehibe amin'Andriamanitra tahaka izany ihany koa ny manafaka anao amin'ireo asana devoly fotry ny olana misy eo aminao. Androany zao tian'Andriamanitra ho afahana amin'ireo fanahy ratsy, matokana voilikilika foana ny tomp'Andriamanitra, izy mihitsy no tia hanafaka anao amin'izany. No zany manapa-hevitra ny anatona Jesosy ary indrindrindrindra ny andray azy ho ao anatinao mihitsy. Ny finoana Jesosy sy ny fananana azy monina sy mitoetra ao anaty mantsy no lalana mitondra ny olona ho amin'ny famonjena sy ny famelan-keloka, ary lalana mitondra anao ho amin'ny fanafahana. Efa vonina ny hanafaka anao Jesosy. Zany no ato zao afatra etiko zao, nataon'Andriamanitra eny sofinao mihitsy zany tompoko. Mbola laza aminareo indray aho ny amin'ny fomba entina mamatitra ny fisiany fanaratsy mitondra fanikiliana eo amin'ny olona. Ohatra ao an-tokantrano. Toy zao zava-misy miseho raha mbola mitoetra amin'ny olona iray ny fanahy ratsy mpanikilika ao an-tokantrano. Raha ohatra ka vehivavy na rem-pianakaviana ianao no mbola misy an'ity karazana fanahy ratsy ray ity, dia izao: ala ny vadinao tsy ahoana foana ianao. Lasa mangatsika aminao ny vadinao, ary mety tsy ho tamana ao an-tokantranonao mihitsy aza izy no le fanahy ratsy mbola mitoetra ao aminao. Raha misy zavatra atao ao an-tokantrano na fanapa-kevitra, tsy mba mila hevitra avy aminao zany ny vadinao. Mianao fa efa tsy karotrao zany a. Ny mpiasa vavy ao an-tranonareo indray aza no manavana kokoa ny vadinao raha oharina aminao. Ny fisina fanahy mpanikilika mbola mitoetra ao aminao no aton'izany. Ary ny fisiany zany fanahy ratsy zany no mety andrava ny tokantranonareo tompoko. Eny, na dia ny zanaka nateraka ao azy dia sa manilikilika sy manao tsinotsinonanao mihitsy raha ohatra ka mbola ao aminao ity karazana fanahy ratsy ray ity. Tahaka ireny olona tsy niteraka sy tsy nahalehibe azy ireny ianao raha nitoetra asehony zanaka nateraka ao no dinihana.
maromaro ihany izay vehivavy na rem-pianakaviana efa niona tamiko izay ary laza fa halany akohona tsahoatsahoana foana hony izy mampijaly sy mampahoro olona mihitsy tompokony ity karazana fanaratsy ray ity fa ny mampahersy ry mpiaino malala de zao na de manana ny heriny toy zany aza ny fanaratsy na de fa navita mission amy karazany teo amy tokantranonao aza izy de zao ihany mbola azo votana ianao sy tokantranonao ary afaka niova ho tantara tsara ny tantaram-piainanao ao amy Jesosy no vaolana ny am'izany zany hoe mila manatona Jesosy mihitsy ianao ary mila mandray azy ho ao anatin'ny fonao ianao zava-dehibe ny hoe efa kristianina ianao ary efa mpiangona atseroa fa saingy tsy ampy zany ary tsy zay mihitsy no dignana tian'Andriamanitra hitsahanao fa mila manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao akoatran'izany ilaina voaka sy roana mihitsy ny fanaratsy matonga anao halan'ny olona tsahoatsahoana raha tsy miala ny fanaratsy tsy misy afatra miova zany eo aminao sy ny tokantranonao ry havana malala ho amanokana efa taona maro no nalaovako ny asan'Andriamanitra tam'izany no nahitako andre olona maro voalaza fa nampahoriany fanaratsy tamin'ny alalany fankalan'ny olona azy tsahoatsahoana fa tam'izany anko no nahitako andreo niara fanikiliana no lasa olona afaka lasa olona manana tantara vaovao lasa olona afaka sy manana tantara vaovao izy satria efa voaroaka ny ala tao aminy le fanaratsy fototra ataoko fa nazava tsara ny fanazavana netiko taminareo teo sy lay fidirana vavolombelona ivavako anareo aho am'izao famaranana izao ivavako anareo say matsapa fa mbola misy fanaratsy matokana volikilika foana ny tenako am'ty hariva ity mino fampanopin'Andriamanitra aho ary mino ihany ko fa hiasa amin'ny alalany vavaka ataoko ny tompo aorina vavaka ataoko de iova tokoa ny tantaranao omena tompo ny voninahitra ivavako anareo zay marary ihany ko anefao ny fantatro de anasitrana anareo ny tompo rehefa vita ny vavaka ataoko raha olona marary eo ampandrina moa ianao de mino fa aorina fandraisanao an Jesosy sy aorina vavaka ataoko de efa afaka mitsangana avy hatrany ianao ary lasa olona matanjaka no zany mangataka anareo aho raha ohatra ka possible ny anaovanao vavaka mandoalika de tena ataovy zany ary ateo avy fonao manontolo na apetrao eo amin'ny fonao ny tananao ary raiso avy hatrany ny famonjena sy ny fanafahana anao farany tsara aminao ny mamonjy ny fitoam-pivavahana ataonay togava mihitsy ianareo zay matsapa fa mila fanafahana sy fanasitranana togava fa amonjy anareo Jesosy manao fitoam-pivavahana indimy izahay misy ny miditra amin'ny eninora amin'ny valora amin'ny folora rome folora ary amin'ny rora ka zay mety aminao am'ireo ora ireo no andehananao tena tokava mihitsy ianao satria efa tia hanafaka anao tia hanafaka anareo ny tompoandriamanitra efa fotoan'Andriamanitra ho anareo zao ny toerana zay anaovany fitoam-pivavahana dia tsy lavitra ny akady-bahoaka eo anelanelan'ny akady-bahoaka sy ampamantanana tsy lavitra eo fiangonana RHEFI Androndrakely no ilazan'olona azy raha manontany olona ianao rehefa afaka kely ny akady-bahoaka de bony ny olona hoe ry toerandry le fiangonana tadiavinareo zay zany tompoko fa de andeotsika anaraka hira anankiray voavity hira ity de ataoko ny vavaka ho anareo tompoko mahery aza daholo tompoko Milatsino intsony ny fony elany jalina ela loatra ny anjara masoandre androny fifaliana fanantenana no mena andresena ny tsy finona fa izy Andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe mitranoko lasangozabe trano tsisy fiangarane feno fahasambarane nanonofia hoe miaina ny afaliny mpanome fokovonina ve ianao iaina zava-baovao fa indrotazako ny fiovane mbola tô felatana
nefa totsy azo ialane foko faingana miomana aza miandry fakagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tofelatana nefa totsy azo ialane foko faingana miomana tsy lavitra fakagana fa tonga de mitsangana nauzona namboponinonino na fangetsana efa votsotraviany andanitra ny teny fikasana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe resitsika amizay hoan'ny fanta tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay azo tratra ny fazavana nanonofia hoe vavontsy daholany ray tanàna vokovonina veanao iana zavabaovao fa indrotazako ny fiovane mbola tofelatana nefa totsy azo ialane foko faingana miomana aza miandry fakagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tofelatana nefa totsy azo ialane foko faingana miomana tsy lavitra fakagana fa tonga de mitsangana mitsangana tonga de mitsangana mitsangana eny ary tompoko de ivavaka asika sotranao Andriamanitra tsy toy zahay sotranao Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra magaga tsary anao mpanao tsary anao sotra raikio mamindrafo am'le olona zay nandre ny afatra ny etiko androany anao re olona zay matsapatena fa iara fanikiliana foana iara fanotosena foana ala ny olona tsahoatsahoana foana na o atokantrano na ny toeram-panarana na ny toeram-piasana naizany izy misy azy amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo ary faniaratsy miala fahiana am'ireo olona ireo ianareo ny famindrapon'Andriamanitra ho am'ireo olona ireo ary iserin'Andriamanitra anafaka andreo olona ireo am'izany fanagajany devoly izany sitrako ny olona marary sitrako ny olona marary esoro koa amin'ny herin'ny demony mpitondra aretina rehefa namafarosy miala ianareo tompo aoka mangy ny olona ny fanenao masina ka ho resy lahatra izy fandroany no androm-pamonjena natokana ho azy sotra raikio amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana vavaka sotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny afatra nentina ho antsika tam'ty androandroany etika dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo tompoko amin'ny herindray ny miona sika tompoko veloma tompoko